Magnatriky ny raha pampapirenitsoa topoko lahy sy topoko vavy mangasona magnaraka ny fampalalam-baovao antsika hatramin'ny farany eto amin'ny radio antony filazantsara ny namanao be mitombo Arlene Niotra ny fampalalam-baovao anao amin'ity androany ity. Vaovao eo amin'ny setrin'ny tanora adventiste no anamboatsika ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity ary faranatsika amin'ny ezaka lehibe izay vita ny district'ny Vohémar Atsimo ny fampalalam-baovao anao amin'izao ora sy fotoagna izao. Tontosa ny favalam-boroapolo hatramin'ny faharoapolo Janoary 2024 lasa igny ny lasy fihaonan'ny filopitarika eo anivon'ny fiangonana adventiste amin'ny taran'ny andro fafito ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra izay notontosaigna tao amin'ny fokotany tsara tanàna commune urbaine Ambilobe district'ny Ambilobe ihany. Marina fa tsy ny filopitarika rehetra eo anivon'ny fikambanan'ny tanora ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra no niatrika ity fihaonana ity fanatsona manokana tamin'izany ny chef de grande zone na ny CGZ sy ny staffny ny coordinateur régional na ny CR sy ny staffny ary ny staff de départemanta ato amin'ny fikambanan'ny tanora eo anivon'ny fiangonana adventiste. Izay teo ambany fitarian'ny chef Indri infatigable directeur de département jeunesse adventiste fédération Madagasikara avaratra. Anisan'ny tanjona tamin'ity fihaonana ity dia ny fampitoviagna ny fomba fitariagna eo anivon'ny fikambanan'ny tanora adventiste hoy nambaran'ny pasteur Christelle Fanahy départementany GA FMN. Ny antony dia fametrahana lamina sy ny paikady entina manatanteraka ny asa fanompony eo anivon'ny tanora indrindrandrindra manoloana ity fiainana izay lazaina hoe tsy stable, instable misy amintsika aty vokotra n'ilay hoe situation any ity Covid situation ity hivalagna aretigny izay mandreraka ny maro ity dia tsy afaka hijanona fa mijery fomba mandrakariva fa ahafahany manatanteraka izay asa fanompona zay eo anivon'ny tanora. Ary eo koa zany ilay fiakarany fandrosoagna amin'ny andro misy antsika zao fampiasagna ro fitaovagna ara-teknôlôjia maro samihafa reo tsy maintsy hijerena fomba hijerena fomba natao dinika ahafahana hoe inona ny azo atao ahoana ny fomba fitaizana mety atao amin'ireo tanora atonga ny etaetan'ny fiangonana amin'ireo tanora reo tafapetraka tsara. Zay zany anisan'ny antony lehibe nametrahana ny fivoriagna eto. Natao teto koa ny fivoriana mba ho fankamafisina ny firalahiagna sy ny fifankatiavana tsy ho an'ireo chef reo ihany no nafarigny eto fa ny conseiller rehetra izay mpiara miasa amin'ireo zareo dia nafarigny teto Ambilobe avokoa. Agnamafy ihany koa i pasteur Leonard Dadon mpiandraikitra ny districtny Agnivrano avaratra no sady coordinateur régional région Diana ihany koa anivon'ny fikambanan'ny tanora fa tegna ilaigna eo amin'ny tanora amin'izao vaninandro misy atsika izao ity fiofanana ity hoy izy. Tegna manandanja ary ilaigny eo amin'ny fikambanana tanora indray faritra Diana zay formation sy fifanana fampitoviagna tadindokanga teto Ambilobe tamin'ity fihaonan'ny pitarika ato agnatin'ny FMN aty mba hampitovy ny fitondragna ny tanora ato agnatin'ny fédération tegna ilaigna izy. Vonina iara-iasa sy izara ny traikefa miaraka amin'ny ekipany ny avy ao amin'ny fatra Sava hoy nambaran'ny pasteur Lovan'ny Menjanary coordinateur régional Sava. Tanjona tamin'ity convention ty moa dia anatanteraka ny vinan'ny département eo amin'ny fametana ny iraka ny tamin'ny taona ty moa zany hoe hanao mpianatra zay moa zany iraka zay hotosaina amin'ity taona ity dia nandray zay toromarika rehetra sy taridalana avy amin'ny département ary hoentina ho ampiarina any amin'ny faritra Sava miaraka amin'ireo ekipa rehetra zay niaraka tamiko zany dia vonina niaraka anatanteraka zay ara-paritaka zany any amin'ny fiangonana sy ireo amin'ny sampana tanora maro samihafa manerina an'iny faritra Sava. Marina fa filopitarika maherin'ny efapolo no tonga namonjy ity fihaonam-ben'ny pitarika tao Ambilobe izay nitanteragna ny 20 hatramin'ny 17 ny volana Janoary 2024 lasa igny izay fampitoviagna ny fomba fitariagna eo agnivon'ny fikambanan'ny tanora. Agnisan'ny andrasagna amin'ny reto filopitarika ireto ny mba izarana izy ireo amin'ny filopitarika namany izay tsy niatrika ity fiofanana ity mba tonga ny fitoviagna misy eo amin'ny fikambanan'ny tanora adventiste mitandrina ny fafito aty amin'ny faritra avaratry ny nosy.
Eo amizay setrany tanora zay hatrany topolasy topokivavy no nesika ny famparalam-baovao amin'ny ity androany ity ny sokafagna ny fahasivy-amby-roapolo ny volana Janoary 2024 lasa iny kosa ny taom-piasan'ny tanora adventista ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra tao Ambilobe hatrany no nagnatodisagna ity fanokafagna taom-piasan'ny tanora 2024 ato amin'ny fédération Madagasikara avaratra ity. Ny pasteur Christelle Fanahy taliny Departamanta ny fikambanana tanora ato amin'ny fédération no nitarika ity lanonana mpanokafana ny taom-piasagna 2024 ity. Tonga nanome voninahitra ity lanonana fanokafana taom-piasagna ity ihany koa Andriamatoa Etienne izay nisolitena ny solombavam-bahoaka voafity tao Ambilobe Andriamatoa Asimo Brino tamin'io fotoam-panokafagna ny sabotsy fahasivy-amby-roapolo ny volana Janoary 2024 maraina teo. Nambarana nandritra ny kabary izay nataony fa tsy misy ny fampandrosoagna vagnona raha tsy misy fatahoragna Zagnahary ka mifameno tanteraka amin'ny fampandrosoagna ny fisian'ny fiangonana hoy Andriamatoa Etienne assistant parlementaire Ambilobe. Fiangonana sy ny fitoram-panjakana dia tsy raha mifanipaka fa mifameno satria tsy hoisy fampandrosoagna vagnona raha tsy ny vahoaka ao anatin'ilay firenena matahotra Zagnahary. Sarotra hitantsika fampandrosoagna raha tsy misy ny fatahorana Zagnahary. Ka midika izay fa ny fijoroantsika ny fiangonana ny kristiana dia efa fitondrasana anjara boriky amin'ny fampandrosoagna ny firenena izay. Indrindrandrindra eky fa ny fanabeazana ny tanora tahaka ireto izay antoko no avy ny firenena dia ankasitrahany be dia be ho anareo tompona ndraikitra isan-tsokajy indrindra ny ray aman-dreny tsy hanavahana izay mamolavola ny tanora mba ho tonga olo-magnona ho rairay ny firenenantsika amin'ny amaregny ainy ankasitrahany be dia be ianareo agnatin'izay. Fa ho antsika tanora ihany koa dia misy teny misaotra masy milaza fa ny finoana tsy aran'asa dia lasa finoana maty. Ka ny fanandritra amin'izay raha teo moa ny atrehantsika eto ihany ity dia ny fanokafana ny taom-piasana agnatin'ity taona vaovao ity ka irina zay ny fahendrena zay nananantsika tamin'ny fanabeazana antsika jiaby reny ho ampitaitsika amin'ny alalan'ny asa, ho tanterahantsika amin'ny alalan'ny asa mba ho mendrika sy montana atsika ho anivon'ny fiarahamonina ho tratrany tanjona amin'ny fahendrena feno izay feno fatahorana Zagnahary zay mba hahatonga atsika ho hisy fampandrosoagna satria iarahantsika mahafantatra ny tantara lasa tsy mba fanadino araka amin'ny famafiteny fa nisan'ny nisy fotoana na maivaibe ny raharahany forosy. Izany hoe ny tanora maro tsy matahotra Zagnahary, tsy matahotra ny tody, mandrava olo, mamopy olo, ka iatsika moa tsy agnatin'ny vala zay fa atsika dia efa nitezena agnatin'ny finoana izay feno fahendrena dia ny fatahoran'Andriamanitra. Ka iny tokony iainantsika agnatin'ny asa manara maro samihafa. Tsy vitany aty an'eglizy fo na ampiangonana fo fa mila iainantsika andro manaly neza ny tena misy atsika. Noho izay dia anjaran'ny tanora adventista tsirairay avy ny aneho ny toetra mendrika eo amin'ny fiarahamonina mba hampianatra ny mpiarahamonina atahotra Zagnahary ho hiatrany ny fagnazavagna nataony Andriamatoa Etienne assistant parlementaire Ambilobe. Vonina ihany koa ny fitondram-panjakana eto Ambilobe iara-iasa amin'ny fiangonana ho hiatrany ny fagnazavana. Zay ny lafim-baovao momba ny tanora fatoantsika eo amin'ny lafin'ny finoana hatrany ny fampalalam-baovaontsika fa ho agny amin'ny district'ny Vohémar Atsimo isika. Nangasitraka manokana niezaka vitany district'ny Vohémar Atsimo ny Departamanta miadidiny asa fitorena ato amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra ny pasteur Rakotodrafara Luther Bidel tamin'ny ezaka izay vitany izy ireo sambany teo anivon'ny fédération sy teo anivon'ny district no nisy tanjona ny oaragna teo amin'ny fanaovagna batisa ho izy. Agnisan'ny ohatran'ny tanjona ny districtny Vohémar Atsimo
Nankasitraka manokana izany distrika izany izy tamin'ny ezaka izay nataony izy ireo. Ary nankasitraka ny fédération, ny olona, ny directeur d'église ary ny pasteur ny distrika rehetra ihany koa i pasteur Rakotondrafara aina Luther Bidel satria nahatratra tany amin'ny araiky amby 240 no vita batisa tamin'ny taogno araiky amby 20 lasa igny tsapa fa vogno iasa agnatanteraka ary agnafaingana ny fiavian'ny Kristy fandrony ny membre ny fiangonana adventiste ato amin'ny fédération ny Madagasikara avaratra hoy pasteur Rakotondrafara aina Luther Bidel nandritra ny tatitra izay nataony. Ho an'ny distrikany Vohémar manokana kosa dia Niotra o 20 isanjato ny amin'ny tanjona izay nomena azy ireo no vita batisa tao amin'ny distrikany Vohémar. Ity ezaka ity dia vokatry ny fiara-miasa amin'ny vadin'ny pastora ny vadin'ny olona hoy nambarany pasteur Arina nomeny Janoary Berto izay mpiandraikitra ny distrikany Vohémar atsimo raha nomena anjara fitenenana ijoro vavolombelona ilaza ny tsiambaratelo ny amin'ny fahombiazana lehibe izay azony izy nandritra izay fotoagna izay. Sora Oloandriamanitra ny amin'ny fitantanany manokana distrikany Vohémar Sud izay azo lazaina hoe Niotra rehefa nisy ny tany izay napetraky ny fédération na Madagasikara avaratra teo amin'ny lafiny famonjam-panahy tamin'ity taona raiky amby 20 satria nihoarana 20 isanjato ny tanjona izay tao amin'ny distrikany Vohémar Sud. Raha magnotany mpanao gazety hoe inona ny tsiambaratelo za hoe fahasoavana fitahiny manokana avy amin'Andriamanitra no nisy tao amin'ny distrika ary indrindra ankasitrahany ny fiara-miasa tamin'ireo olo vadin'ny olona ny filohan'ny safi ny membre rehetrarehetra izay nanao ny NGO zavatra amin'ny asa famonjam-panahy mba hahatonga malakilaky amin'ny fiavian'i Jesosy izay andrasantsika tsy ela izay zany hoe matsapa ny membre fa efa ratsy zao tany misy antsika zao vaolana teny mody andao ody ary mahatonga zay fodina zay dia tsy maintsy vita ny asa ary ho tena aingana ary ao ihany koa ny tarika madinika tamin'ny zay miasa eo ny fiangonana mifankatia mifanohana mifampitantana manana tongotra zay miaraka mamindra tanana miaraka manambotra ny maso miaraka mijery finaray anatarina zay tanjona zay hoe tsy nataotra tsara ny tanjona fa natao mara. Ity etsika ity hoy izy dia tafiditra tanteraka ao anatin'ilay antsoina hoe tongotra miara mamindra tanana miara manambotra maso miara mijery vina iray hoy hatrany nambaran'ny pasteur Arina nomeny Janoary Berto. Ny tanjona dia ioaragna avroeny amin'ny taogno 20 ity ka anatratra batisa 710 amin'ny taogno 20 ity ho an'ny distrikany Vohémar atsimo manokana hoy hatrany ny fagnazavana. Amin'ny taona 20 ity mbola manana tanjona koa ny distrikany Vohémar Sud fanao Niotra 2 fois ny amin'izay tratra raha natratra batisa 449 tamin'ny taona iny dia eto ambavaka mba 898 no tanjona amin'ny taona 20 ity iny masentenena fa raha hitondra ambavaka ianao mijery zao vaovao zao dia ho tratra miaraka amin'ny fanampahan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mandrity taona vaovao 20 zay diavintsika ity. Ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity talata voalohany volana febroary 20 ity magnano veloma mandram-piona ho amin'ny rapitso indray tompoko Lasy tompoko vavy veloma tompoko.